De faly miarabantsika rehetra any an-trano indray manaraka anay eto amin'ny télévision malagasy anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro hatrany amin'ny fahatelon'ny volana septambra roapolo sy roa arivo ity. Raha ny mikasika ny toetry ny andro araky ny fanambarantsika hatry ny malimo de somary ibantoerana araka izany ny varatrazana hoe ny alizay ho an'ny rapitso sy ny rafakapitso. Raha ho an'ny alahady kosa dia somary iova zay satria dia ny fikorontanan'ny atmosfera any ambony no tena ibantoerana ny fiatraikan'izay moa zany de raha eo amin'ny lafiny maripana somary iakatra zay maripana izay iakatra kely fa eo amin'ny lafiny rotsakorana kosa dia saika olona tandrifindrahona no hita amin'iny atsinanana manontolo sy ny ampovoantany iny mety rahakotroko ary zany aty amin'iny faritra melaka iny aty amin'ny faritra ampovoantany aloha zany ny maripana de somary hidina kely ho an'ny rapitso sy ny rafakapitso. Ohatrentsika avy hatrany ary zay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso dia ahitana orana avokoa ato aty amin'ny faritra Antalaha, ny Analanjirofo, ny Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Atsinanana iny somary mandrahondrahona hatrany ny ilany Atsinanana ny faritra ampovoantany ary amin'iny faritra Melaka sy Miandrovazy iny. Ny any amin'ny faritra sisa moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Nitolakandro ho an'izay rapitso izay ihany indray ary de mbola mitoetra zany zay orana zay aka endrika orana tandrifindrahona ho an'ny faritra atsimo ny faritra Atsinanana sy ny Vatovavy Fitovinany ary amin'iny tapany atsimony Atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy iny. Mandrahona kosa zay mety arahana orana tandrifindrahona ihany ny faritra Melaka sy manodididina ny Miandrovazy iny mbola mandrahona ihany koa moa aty amin'ny tendrony avaratry ny Nosy ny faritra sisa de Omaina. Mikasika vina maripana ho an'izay rapitso izay ary de manodididina ny 20 ka hatramin'ny 10 ny ambany indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany ary raika amby 20 ka hatramin'ny 22 kosa ny ambony indrindra. Ny morotsiraka Atsinanana indray de 9 ka hatramin'ny 17 eo ny ambany indrindra raha toka 7 ka hatramin'ny 9 ny ambony indrindra ary ny aty amin'ny andrefan'ny Nosy dia 12 ka hatramin'ny 13 ny ambany indrindra raha toka manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra. Ny mafana indrindra moa zany de any Mahajanga any ho an'ny rapitso. Raha ny sabotsy ary de ny toerana ahitana orana dia amin'iny Atsinanana rehetrarehetra iny aloha de ahitana zay orana zay hatrany Antalaha amin'iny faritra Analanjirofo sy ny Atsinanana, ny faritra Vatovavy Fitovinany ka hatrety amin'ny Atsimo Atsinanana torak'izany ihany koa aty amin'iny faritra Anosy Iorombe iny ny ilany Atsinanan'ny faritra Otjimatsiatra mandrahondrahona hatrany any amin'iny faritra Melaka sy ny aty amin'ny Bongolava ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra rehetrarehetra iny ny faritra sisa moa de ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana aloha zany de manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra raha toka manodididina ny 20 eo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany aty amin'ny Motsiraka Atsinanana 9 ka hatramin'ny 5 zay maripana izay aty amin'ny andrefan'ny Nosy kosa de 20 ka hatramin'ny 23 izay maripana izay. Mafana indrindra dia any Antsohihy indray raha ho an'ny asabotsy manokana. Ho an'ny alahady indray ary de saika orana tandrifindrahona no ibantoerana manerana Nosy avatsiny amin'iny Analanjirofo sy Antalaha iny zay ahitana zay orana malefaka izay aka endrika tandrifindrahona izy zany manomboka eto amin'ny faritra Atsinanana sy ny Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana torak'izany ihany koa ahitana zay andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ihany koa aty amin'ny atitan'ny faritra Moromanisy ny Otomatsiatra iny aty amin'ny Iorombe ary amin'ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra mahazo ny Miandrovazy ka hatraty amin'iny faritra Melaka iny izay mety anakotroka moa izany aty amin'iny faritra andrefan'ny Nosy iny. Ny faritra sisa kosa de ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny maripana ho an'ny alahady dia efa somary manomboka miakatra vokatr'izay fikorontanan'ny atmosfera zay zany hoe 12 ka hatramin'ny 14 ny ambany indrindra ary manodidina 12 ka hatramin'ny 13 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany aty amin'ny Motsiraka Atsinanana dia 19 ka hatramin'ny 20 Motsiraka andrefan'ny Nosy kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 ny maripana. Ny mafana indrindra moa zany dia aty Morondava sy any Mahajanga ho an'ny izay alahady izay. De izay indray ary ny vinan'ny toetry ny andro natolotra antsika makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany de manasa anao hatrany manaraka indray veloma tompoko.